Fahameraba-tsika tsirairay avindray atratra izao sabata maraina voalohan'ny volana febroary izao indray. No nafasaovan'ny tompo aminao ary mirary ny soandrindratrany mba ho tontolo andro mba hampitahiana sy ahafahantsika mandray ny herin'Andriamanitra ny tontolo andron'io. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavaksika. Andriamanitra tsara indresan-danitra mbola verimpisaoranao izay ny amin'ny fitantananao, indrindra ny fanomezanao nay tombontsoa ankehitriny dia nahafahana mandray ny teninao. Miteza ianao hiasa ao am-ponay, hiasa amin'ny fiainanay ary hanavao izany indrindra araka ny famonjam-ponao. Tonoana sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia mitondra ny lohateny hoe mankatoa toan'i Jesosy. Naraina amin'ny Jaona voalohany toko 5:7 manao hoe fa izao ny fitiavan'Andriamanitra dia nitandriamantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Amen. Namela ohatra mazava tokony arahantsika ilay zanak'alahy tokan'Andriamanitra mandrakizay tamin'ny alalan'ny teniny sy ny oam-piainany. Tamin'ny teny no nampianarany antsika katoan'Andriamanitra ary amin'ny fomba fiainany nanehoany tamintsika ny fomba ahafahantsika mankatoa an'Andriamanitra. Izao no asa tena tiany ataon'ny tsirairay, ny ankatoan'Andriamanitra ampahendrena ary ny ampianatra ny hafa amin'ny alalan'ny fampianarana sy ny oam-pianana izay tokony ataony mba ho zanak'Andriamanitra mpankatoa. Nomeny Jesosy fahalalana mazava ny amin'ny asa nanoran'Andriamanitra azy izao tontolo izao, ny ampiseho ny toetrany ray amin'izao tontolo izao no nahatongavany ary manampy antsika amin'ny lafiny rehetra amin'ny fianarantsika ny fankatoavan'Andriamanitra, ny fandiniantsika ny fiainan'i Kristy sy ny teniny ary ihany koa ny asany. Ary rehefa manaraka ny ohatra nasehony isika dia lasa epistily velona mihitsy ary vakian'ny olona rehetra. Isika no olombelona fitaovana maneho ny toetran'i Kristy amin'izao tontolo izao. Tokony ho velim-pisaorana an'i Jesosy mandraka riva zasianao no nanam-porofony teo amin'ny fiainany teto tany fa azotsika atao tsara ny mitandrina ny didin'Andriamanitra ka notoeriny tamin'izany laingany Satana izay milaza fa hozy izy hoe tsy hainao mitandrina ny lalàna io ary tsy ho vitanao mihitsy aza. Noporofoiny fa vitan'ny olona ny mankatoa ny didin'Andriamanitra mandritra ny androm-piainany. Koa naniraka vahoaka ho amin'izao tontolo izao izy tahaka ny nanomezany ray ny zanany mba hampiseho eo amin'ny fiainan'izy ireo ny fiainan'i Kristy. Noneran'i Kristy ny tsy fahombiazana sy ny fahalavona mahamenatra Adama ary nandresy izy. Dia toy izany no hanambarany amin'ny ireo tontolo tsy mbola lavo sy amin'ny taranak'olombelona lavo fa noho ny hery sy fahefana nomena azy avy any an-danitra dia afaka mitandrina ny didin'Andriamanitra ny olombelona. Nampihetry ny tenany ho antsika Jesosy, ilay zanak'Andriamanitra, niara-ny fakapanahy ho antsika izy, nandresy ho antsika izy mba hampiseho amintsika ny fomba ahafahantsika mandresy. Ny famaritra tamin'ny maha olombelona tamin'ny fomba ahety indrindra izy ary nanome toky fa tsy alaim-panahy mihoatra noho izay zakantsika isika fa momba ny fakapanahy dia asiana lalana ahafahantsika koa mba ahazakantsika an'izany. Irina tokoa ny ianao mba azo hery ao anatin'izany ary ny marimarina tokoa fa nome an'Andriamanitra antsika ny fahafahana rehetra mba ahafahantsika ho mpandresy tahaka azy. Amen. Andriamanitra tsara indresan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany, ampio izay anana toe-tsaina mamiratra tahaka anao ka satria efa nomenao ny fahafahamanao rehetra dia aokane ny fiainanay entina mamita sy mitaratra eny amin'ny hafa ihany koa fa nomenao anay ny fahamasinana sy ny fahamarinana rehetra ary azo atao tokoa ny mankatoa ny didinao. Omeo ny rehetra avy aminao izahay amin'ity sabata ity ka aokane ny famiraparatany voninahitra ao nanenika anay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Izay miaro ny fara
a